amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. No amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Miorena amin'ny Tompo amin'ny batisa. Zany no hevitra ianantsika amin'izao volana septambra izao. Ataontsika ny hira fanevany chapelle militaire eto Ampahibe. Isika hivavaka. Ianao Andriamanitra tompono ny ambina ny tanàna, naniraka ny fanahinao masina ianao namoa anay ka nahatratra zao andronio izao. Tsy noho ny herinay na ny tanjakay fa noho ny fitantananao masoa. Tsy marina moatra ny hafa zay na masina moatra noho ny sasany fa ianao ny vidinay tao amin'ny Kristy dia tonga zanak'Andriamanitra izahay. Kondera ny lahaza ny haja ny voninahitra ho anao Andriamanitra satria ianao rery ny mendrika izany. Ndreto ny zanak'Andriamanitra avy amin'ny lafy valiny nosy, mpiray ainao amin'ny Kristy tonga eto mba nome voninahitra anao. Andray ny fitehina avy aminao, andray ny famelan-keloka, ihaino ny teninao, andray ny sakramenta masina, ko hamasiny izay rehetra mba ho anitra kasitrana masinao. Atolotra ny tenanay fanatitra velona masina fa manao zao fanompom-pavahana izao zay mba ho fanompom-panahy. Ka hoenonao ny vavaka rehetra tahaka ny emoka manitra miakatra aminao, ary ny fitehinao kosa tahaka ny dililo manitra mirotsaka aminay tsirairay avy. Ka faly izay miombona Tompo, velonaina ka miombona mivavaka ny ampianarin'ny zanakao malalanao manao hoe Renéusina.
mipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahana izy. Ndeha enotsika ampanajana ny ampahantsoratra masina milaza izany didin'Andriamanitra izany. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 9:30 hatramin'ny 7:30. Asan'ny apôstôly toko 2 9:30 sy ny 7:30 misy sitrapon'Andriamanitra zay tokony ho nataontsika. Hoy ny soratra masina: aharoa Petera taminy, mibebary aoka samy atao batisa aminaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo familana ny elokareo. Ary nareo indray ny fanomezana dia ny fanahy masina, fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny Jehovah Andriamantsika hanatona azy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalàn'i Jehovah, sambatra zay mitany ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika hifona anaraka izao vavaka izao. Tompo Andriamanitra io, ny fiainana kristianina dia fiainam-pibebahana. Misy ny tokony bebahana amin'izay rehetra atao, na amin'izay rehetra no henona, na amin'izay rehetra no jerena, na amin'izay rehetra no eritreretina. Mamindraha fo mamela ny heloka Tompo, satria mariny ianao. Torotoronany tamin'ny ota tokoa izahay, ka zay jereny masonay dia feno fahotana. Zay nysofonay dia ratsy ny ankamarony, ary ny eritreritray dia ao anatin'ny firenena malotomolotra sady olona malotomolotra izahay. Koa zay madio zay efa keloka ary dioviny fonay mpampahotana, mba azo famelan-keloka koa izahay. Mamindraha fo aminay Tompo, satria adininay fa efa nomena fanahy masina izay. Tsy hainay ny aino zany fanahy masina izany. Mamindraha fo aminay. Adininay fa ny teny fikasana tsy ho anay ihany fa ho an'ny zanakay, ho an'ny manodidina rehetra. Adininay koa ny toro filazantsara ho an'izay akaiky sy ho an'izay lavitra. Mamindraha fo aminay. Betsaka ny tsy natanteraka anay na tamin'ny fiteny na tamin'ny natao na tamin'ny eritreritra, tsy ho anay ihany fa ho an'ny zanakay, ny havanay, entinay mifona ho natrehanao satria fanjakam-pisorona izay. Mamindraha fo aminay Tompo amin'ny alalan'izao fisoronana masina izao. Ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no hifonanay toy izany. Amen. Amen.
antsika zay nibebaka marina tokoa mitsangana dia nitoy ny teny soamafaly fa hanadio antsika ny tompontsika hoe ny apôstôly masina fa niarina levina tamin'ny batisy ianareo ary miaraka tsangana aminy noho ny finoan'Andriamanitra ary ianareo izay maty ny fahadisoanareo dia nivelominy miaraka amin'ny Kristy satria navelany ny fahadisoanareo ary nivonony ny soratanany didy izay niampanganareo noho izany ary havana lehibe ny famindram-pony ka amin'ny anaran'i Jesu Kristy nilazana fa voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo rehetra noho ny anarany masina ka samy mideran'ny tompo ianareo. Petraka amin'ny fifaliana isika noho izany famelan-keloka izany ny hira endrika asarika ny hodiratsika ny tompo sady iomanantsika amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Andiny voalohany sy ny fahaefatra. Amaky ny soratra masina isika izao ry havana ka ny vakiteny voalohany dia araka izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Genesisy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fa ny aminao kosa dia hitandrina ny fanekeko ianao, dia anao sy ny taranakao mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ary izao no fanekeko ho amiko sy ho aminareo sy ny taranakao mandimby anao, dia izay ho tandremanareo.
Hofirana ny lehilahy rehetra eo aminareo dia hofirana ianareo, ary ho famantarana ny fanekena ho amiko sy ho aminareo izany. Ny zazalahy teraka avalona eo aminareo hofirana na dia ny lehilahy rehetra amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby, na ny ompy kely na izay novidimbola tamin'ny firenena hafa ka tsy avy amin'ny taranakao, tsy maintsy hofirana ny ompy kely sy izay novidinao vola, ary ny fanekeko dia ho amin'ny nofinareo ho fanekena mandrakizay. Ary ny lehilahy tsy voafora izay tsy mbola nofiranina dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny, efa nivadika ny fanekeko izy. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama, ny amin'ny Sarai vadinao dia tsy mba ataonao Sarai intsony ny anarany, fa Saraha no anarany. Ary hitay azy aho ka ampanana azy zazalahy ho anao. Eny hitay azy aho ka ho tonga firenena maro izy, ary isy mpanjaka ny firenena maro avy ao aminy. Dia niankohoka Abrahama ary ny tsiky dia nanao anakapo hoe, hiteraka vao izay efa 100 taona, ary hiteraka va Saraha izay efa 90 taona. Asan'ny apôstôly toko 10, ny andininy 470 ka hatramin'ny 770. Asan'ny apôstôly toko 10, ny andininy 470 ka hatramin'ny 770. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora izay niaraka tamin'i Petera, satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fanandre azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalaza n'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe, moa misy olona mahazo mandrara ny rano tsy anaovana batisa ireo, izay efa nandray ny fanahy masina tahaka antsika koa. Dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy, ary nangatahany ireo mba hitoetra ao amin'ny andro vitsivitsy izy. Filazantsara araka ny Lioka toko 7, ny andininy 120 ka hatramin'ny 220. Lioka toko 7, ny andininy 120 ka hatramin'ny 220. Andeha araitsangana isika ry havana. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amakina izany. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Tompo rainay ny an-danitro, misaotra anao zahay fa miteny aminay isan'andro san'andro ianao mba ho pirofo ny fitiavanao. Ankehitriny dia miteny aminay indray ianao, koa mangataka ny fitarianao amin'ny alalan'ny fanahy masina ary izahay. Azonay mandray tsara ny teny izay tianao ambara aminay, azonay mandray ihany koa ny sitraponao izay tianao tanterainay. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina ny mpanomponao izay tondra ny afatra ao amin'ny alalan'ny toriteny. Tario amin'ny alalan'ny fanahy masina koa izay eno izany, mba ho mpiheno mankatoa ny teninao tokoa izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ny vavahanay toy izany. Amen.
ianareo. Ho aminareo izay amin'ny lalandriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Lioka 3:1-20 ka hatramin'ny 2:20 miresaka ny batisa natao tamin'i Jesosy. Misy tantara ny batisa niainga tamin'ny fidiovana ara-pivavahana teo amin'ny Israely. Teo amin'ny Israely na ny jiosy dia misy karazana fisasana maro. Sasana ny tongotry ny vahiny, sasana tanana ny vahiny, sasana ny kopy. Rehefa hivavaka dia misy fomba fisasana ao ivelan'ny tempoly ao na ivelan'ny sinagoga. Mandraka androany ny jiosy sy ny rahalahy silamo dia misy foana toerana fisasana eo amin'ny tokotanin'ny trano fivavahana. Zay zany ny angahan'ny rano manana anjara lehibe amin'ny fivavahan-jareo ny rano. Zay zany ny angan'ilay batisa, karazana fidiovana ara-pivavahana. Rehefa nandeha ny fotoana taonjato voalohany talohan'i Kristy dia nisy sekta jiosy atao hoe Esenianina. Ireo zany any sintaka tamin'ny fivavahana jiosy jodaisma dia namorona fivavahana tany vela amin'ny tanàna maro be ry zareo, fianakaviana mihitsy ny findramonina. Zareo zany nisan'ny razamben'ny moanina mpitokamonina. Izy ireo zany rehefa mivavaka dia isa-taona manao dingana, miakatra ambaratonga na grady. Rehefa miakatra zany ianao dia atsoboka anaty rano dia miakatra dingana ambonimbony le fahamasinana. Afaka ray taona, roa taona dia miakatra indray ianao atsoboka anaty rano indray ianao. Zareo reo misy manambady, misy tsy manambady, ny ombonana avokoa ny fananany rehetra. Dia isa-taona zany le olona zany ohatrohatr'izay dia atsoboka zany izy dia miamasina. Zay zany efa maka endriky ny batisa zay fa mbola tsy tena batisa no anarany izany. Fa ny olona tena nanao batisa ampahabe maso nitondra azy taty ivelany dia lehilahy fatatsika loatra nanarana ary dia nahazo anarana momba an'io izy. Izy le olona Jaona Batista na Jaona mpanao batisa. Izy zany olombelona voalohany mitondra ny voaka nanatina ny olona rehetra. Nataony batisa zay resy lahatra, zay mibebaka ka natokany an'io nantsoina hoe batisa ny fibebahana. Zay zany natao hoe batisa ny Jaona. I Jaona nefa fa nilaza hoe mbola tsisy ndray io batisa io fa mbola misy hoavy, mbola misy lehilahy vaorika ozy za tsy mendrika mahany fekapany, izy anao batisanareo amin'ny afo sy ny fanahy masina. I Jesosy io olona resahana io. Eto amin'ity perikopa tika ty zany batisa natao tamin'i Jesosy sy mbola batisa kristianina koa io, ary zay mahatonga ny batisa sasany mahantra hevitra satria batisa ny Jaona mbola tsy iny le ataontsika. Ka raha batisa ny Jaona ihany nataona référence tsy batisa kristianina ny batisa ny Jaona. Hitantsika ny mampiavaka azy. Le batisa natao tamin'i Jesosy tamin'indindo ny batisa kristianina zay ho avy rehefa lasa i Jesosy. Ka raha makaloha hevitra antsika hoe miorena amin'ny tompo amin'ny batisa, ho jerentsika ary hoe inona avy ny zavatra nitranga tamin'ny batisan'i Jesosy hitarafatsika ny batisa kristianina. Zavatra roa no singanitsika amin'izany. Misy zavatra voarain'i Jesosy, atao hoe zavatra mifiteny azy fa misy noraisin'i Jesosy rehefa natao batisa. Andeha vakitsika ary ny Lioka 3:1-20 sy 2:20. Ary efa natao batisa ny voaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lamina, ary ny fanahy masina nidiny teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra na hoe ianao ny zanako malalako, ianao ny sitako. Inona le niraisin'i Jesosy rehefa natao batisa izy? Fanahy masina. Zay no anaovantsika fizarana hoe andraisana fanahy masina ny batisa. Zay zany nisokatra ny lanitra ozy izy rehefa natao batisa sy ny vavaka Jesosy. Ary ny fanahy masina nidina teo amboniny endriky ny voromailala. Ny voromailala dia manambara fiadanana, filaminana. Ino mampiavaka ny batisa amin'ny famorana? Ny famorana manko fidirina amin'ny faneken'Andriamanitra koa, fidirina voakan'Andriamanitra koa tahaka ny batisa, sainga tamin'ny famorana tsisy fampanantenana fandraisana fanahy masina. Io koa no mampiavaka ny batisan'i Jaona sy ny batisa kristianina.
Ny batisan'ny Jauna tsisy fampanantenana fandraisana fanamasina fa batisan'ny fibebahana. Zany hoe batisa manomana ny olona ny rain'i Kristy. Fa eto misy fanamasina. Ary izay resaka fanamasina izay no mampiavaka ny batisa kristiana. Rehefa atao batisa ny olona dia mandray fanamasina. Ny fanamasina zany tsy voatery hanome hery miavaka. Ny an'olona sasany manko raha tsy mitsipatsipaka tsy mandray fanamasina. Raha tsy mitena mitseny fantotra tsy mandray fanamasina. Ny an'ny sasany iray mandovo atao hoe mandray fanamasina. Misy karazany be ka tsy atao formule ny fanamasina satria fanamasina dia Andriamanitra. Tsy voatery ny zavatra izy, afaka mangina koa izy. Ny rano no manambara ny fahatongavan'izany fanamasina izany. Ao amin'ny soratra masina zany ny fanamasina dia matetika ialohavan'ny rano foana. Ary izay natao hoe symbolisme. Ny rano dia manambara ny fanamasina. Ny rano manko fatatsika fa miseho amin'ny endrika telo. Ianarana zany tamin'ny classe de 6e raha tsy diso iny avy les 3 formes d'eau. Ny ranoka na ny liquide dia ny venty na ny solide dia inona zany? Ao anatin'ny frigidaire nareo no misy azy. Ny glace dia ny fahatelo ny etona na ny gaz. Eny amin'ny rivotra zany misy entony rano. Dia ohatr'izay koa zany indraindray nanavaran'olona ny Trinité hita mivaingana tetỳ an-tany Jesosy Kristy. Ny fanahy dia Andriamanitra. Andeha jerentsika ny Ezekiel 9:30 nambarana ve le rano io manambara ny fiavian'ny fanahy masina. Ezekiel 9:30 amin'ny 5:20 hatramin'ny 7:20. Avy eo misalamo hoe ianao miankavanana foana dia tonga amin'ny Ezekiel. Ezekiel 9:30 andininy 5:20 hatramin'ny 7:20. Rehefa iteny Andriamanitra nomeny fanahy masina dia jereo ny teny ataony tamin'ny zanak'Israely. Ezekiel 9:30 5:20 hatramin'ny 7:20 vakitsika. Dia ho fafazako rano madio ianareo ka ny mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao nataoko anatinareo ary esorako amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo ary ny fanahiko no ataoko anatinareo ka hatonga anareo handeha araka ny lalàna sy hitandrina ny fitsipika ka hanaraka izany. Rehefa nome fanahy masina Andriamanitra inona aloha nataony aloha izy amin'ny 5:20 ho fafazako rano madio ianareo ka adio. Ianareo fa misy resaka rano raha vao nome fanahy masina Andriamanitra. Ny rano zany manambara ny fisian'ny fanahy masina. Ary izay no mahatonga ny rano tsy hafatra satria ny fanahy masina tsy mba hafatra satria izy Andriamanitra. Tsisy olona satria Andriamanitra io. Izay no mahatonga hoe tsy mikontiny habetsaky ny rano fa misy rano kosa eo satria fanahy masina tsy mba hafatra. Ndeha mbola akatsika ohatra manaraka Jauna 4:4. Filazantsara soratan'i Jauna 4:4. Ny fanahy masina dia fanomezana ary miverimberina foana zany hoe fanomezana. Tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo asan'ny apôstôly dia misy hoe fanomezana. Jauna 4:4 dia mitsambikina amin'ny 4:4. Jauna 4:4 filazantsara io 4:4 sy ny tsambikina amin'ny 4:4 vakitsika ary Jesosy namalaka anao tamin'ny raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy zazy mitena aminao hoe omeo aho sotro dia ianao no nangataka ka nomena rano velona. 4:4 fa na iza misotro ny rano izay omeko azy dia tsy engataheta mandrakizay fa ny rano izay omeko azy dia ho lorano boiboka ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Io rano resahan'ny tompo dia fanomezan'Andriamanitra. Ny fanomezan'Andriamanitra dia roa ihany. Jesosy ny voalohany dia faharoa inona? Ny fanahy masina. Raha mba fantatrao zany fanomezana zany dia omeko ianao Jesosy. Jesosy zany ny tena fantsakana manome rano miboiboika. Inona le rano miboiboika omeny Jesosy? Fanahy masina. Tsy andeha tsony ianao ary zazon'ny vehivavy io hoe
ty rano resa amin'ny Jesosy ty ne tsy rano tsotra ka hivezivezy eo ianao hitondra bidon jaune fa rano ara-panahy dia ny fanahy masina zany ka tsy angetaeta intsony ianao. Ny ara-panahy tsisy filaharany rano. Io Jaona 4 io tsy mazava raha tsy ampiana ny Jaona 7 izay manondro an'io. Jaona 7 ao ambadika ao amin'ny 7:30 andininy 7:30 7:30 7:30 7:30 vakitsika Jaona 7 andininy 7:30 hatramin'ny 7:30 vakitsika. Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe tamin'ny andro firavoravola dia nitsangana Jesosy ka niantso hoe raha misy olona mangetaeta aoka izy anatinaka isotro izay mino ahy dia isoiny rano velona iboiboiko ao avaonky araka voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay voraisiny mino azy no lazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra taminy. Nomena ao foana ilay teny hoe fanomezana. Inona io le rano meny Jesosy izay anatina ao izy tongava isotro. Jesosy zany robinet ninona? Robinet ny fanahy masina. Boboko ao an-kibony izy izay voalaza ny soratra masina. Tanareo fa ny rano manambara an'io. Andehantsika mbola haka ohatra farany anambarana fa ny rano atao amin'ny batisy io dia manambara fanahy masina. Asina apôstôly 2 nivakiana tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo. Asina apôstôly 2 ny andininy 7:30. Asina apôstôly 2 ny andininy 7:30. Tanareo fa ny batisa ny rano ny fanahy masina dia zavatra mifandray mifamatotra. Asina apôstôly 2 ny andininy 7:30 vakitsika. Ary Petera taminy mibeba ary oka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elo. Ary ianareo andray ny fanomezana dia inona? Ny fanomezana lehibe indrindra farany dia inona? Ny fanahy masina. Ny fanomezana voalohany dia izy moa tsika fa toy izao nomeny dia ny fanomezana farany dia ny fanahy masina. Ary izay le hoe andraisana fanahy masina ny batisa. Toy itsika ihany ny asana apôstôly le nivakitsika teo 10 andininy 4:70 hatramin'ny 9:70. Le nivakitsika teo vakitsika rehetra. Raha mbola nilaza izany teny izany Petera dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny ny fanahy masina ary talanjona ny mino tamin'ny vahoaka satria nilatsaka tamin'ny jetilizako ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa nandre azy ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'Andriamanitra izy. Fa Petera moa misy olona mahazo ny rano tsy hanaovana batisa ireo izay efa nareny fanahy masina tahaka antsika koa dia nasainy natao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izy ary nangatahany mba hitoetra ho amin'ny andro vitsivitsy izy. Petera nandeha nitoroteny tany amin'ny jentilisa izay zavatra fady teo amin'ny jiosy Kornelio ny antraminy tao. Petera zany nandeha fa hoany fotsiny satria saika tsy handeha izy satria fady amin'ny jiosy mitsofoka miantrana amin'ny jentilisa. Fa mitereny fanahy masina hoe ndany ianao. Mbola mitoroteny fotsiny Petera dia nilatsaka ny fanahy masina. Fanahy masina zany tsy terena, manana ny sitrapony izy manana ny asany izy manana ny fihetseham-pony izy. Mety alohan'ny batisa dia efa tonga izy, mety miaraka amin'ny batisa izy tonga, mety ahoriana na après-ny batisa. Eto zany mbola mitoroteny Petera efa tonga. Ny jiosy manko mieritreritra hoe izy voafora ihany manana fanahy masina. Kanjo ny provon'Andriamanitra fa tsy zany fa ho amin'ny olona rehetra io amin'ny batisa. Taitra Petera avy eo hoe ataovy batisa malaky fa zareo rehefa nandray fanahy masinako. Satria miaraka ny fanahy masina sy ny batisa, izay mahatonga hoe natao batisa aingana zareo satria efa nandray fanahy masina. Efa nisafidiany fanahy masina azo famonjena ireo ka ataovy batisa ho Petera. Ianao koa efa nandray zany fanahy masina zany rehefa natao batisa. Miorina amin'ny tompo amin'ny batisa tsika satria efa nandray fanahy masina tamin'ny batisa itsika. Andraisana fanahy masina ny batisa. Zay ny voalohany. Fa ny faharoa dia izao. Verenantsika ny Luka 3 teo. Inona moa ny zavatra faharoa ny tranga rehefa natao batisa Jesosy voalohany izy tsika
nisy fanahy masina tonga. Fa ny faharoa dia inona koa ny tranga teo? Vakitsika eny andininy faharoa amby roapolo. Ary ny fanahy masina nidiny teo amboniny ka ny endriny tahaka ny voromailala. Ahoana mitohina? Ianao no zanako malalako, notondrona avy anan-danitra, fa zanak'Andriamanitra Jesosy, nisokatra ny lanitra. Ny batisa zany dia fanokafana ny lanitra, idina ny fanahy masina, ka nambaran'Andriamanitra hoe zanako io olona io. I Jesosy zanaka naterak'Andriamanitra, avy amin'ny Andriamanitra, miaraka amin'ny fomban'Andriamanitra. Fa itsika moa zanaka inona moa? Zanaka inona ny fitenantsika? Zanaka natsangan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Ianao koa dia zanak'Andriamanitra. Ny famorana dia mariky ny mahazanak'Andriamanitra. 7 andro dia efa foraniny olona. Famantarana hita maso io. Toy izany koa ny batisa. Teo izy zanakao, zao izy zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika natsangany ho zanany. Maneho ny fankasitan'Andriamanitra ny olona ho zanany zany. Ianao ny sitrako, eo zany ianao ankasitan'Andriamanitra ho zanany. Jerena eny Genesisy 7:70. Anambarana fa ny famorana dia sans exception, tsy afaka ho zanak'Andriamanitra ny olona teo amin'ny Israely na amin'ny Jiosy raha vao tsy voafolo. Ary zay rehetra manodidina azy tsy maintsy forana fa tsy ny zanany ihany, fa na ny mpiasa na mpanampy na andevo tsy maintsy forana. Genesisy 7:12 sy ny 7:13. Vakitsika ary 7:12 sy ny 13. Ny zaza rehetra teraka voalohany dia forana. Dia ny lala rehetra amin'ny taranak'ireo hatramin'ny faramandihy. Na ny ompy kely na izay mividim-bola tamin'ny firena hafa ka tsy avy amin'ny taranakao. Tsy maintsy ho forana ny ompy kelinao, izay novidinao vola. Ary ny fanekeko dia eo amin'ny nofonareo. Ho fanekena mandrakizay. Izany hoe raha ampiarina ty amin'ny batisa, jereny olona manodidina anao sa tsy vita batisa, na mpanampy ao aminao, na olona miasa ao aminao, na orinasanao, andraikitrao zany satria teo amin'ny Israely raha misy olona manana piasa na andevo na mpanampy arahany maso. Fa ny Israely tsy miara-monina amin'ny olona tsy vita famorana satria voakan'Andriamanitra izy. Ny antsika indray mitory filazany tsara isika, sao dia mba manaiky ihany izy atao batisa, andraikitsika ireny. Ary izay ny mahazanak'Andriamanitra izay no resahana ao amin'ny batisa. Ao amin'ny batisa zany ny rano mbola manambara ny koa, ny rano manambara fahavelomana sy fahaterahana. Rehefa teraka moa ny olona inona ny mandeha lomo? Ramondohany. Ary izay le fahaterahana. Teo izy teraka zanakao, sy rezao izy teraka ho zanak'Andriamanitra, dia misy rano eo. Tsy ny abetsahan'ny rano koa io, izay koa mahavon'ny olona, fa tsy hoe 3 barika ny ranondohany vao teraka. Sa misy fatra koa izy io, teneny dokotera hoe misy fatrana. Tsy ahafatra koa io. Zay no mahabisy ny olona matetika miadevitra no abetsaky ny rano. Manambara fahaterahana ny rano. Zanak'Andriamanitra izy manomboka io. Ny Galatiana 4:7 mikisaka miankavanana tsika mbola manamafy an'izany. Galatiana 4:7 andininy 9:20 hatramin'ny 7:20. Galatiana 4:7 andininy 9:20 hatramin'ny 7:20. Galatiana 4:7 andininy 9:20 hatramin'ny 7:20. Vakitsika. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny fonon'i Kristy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray ihany anareo amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo dia taranaky Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ianareo rehetra io izy dia inona? Zanak'Andriamanitra. Tsy misy manavakavaka zany na jiosy na grika na andevo na tsy andevo, na vazaha na gasy
na fokinina rehefa natao batisa. Tamin'ny famorana, inona ny forana moa teo amin'ny jiosy? Lehilahy ihany. Mbola misy fanavahana kely ny famorana. Eto izy tsy misy tsony na lahy na vavy. Zany hoe Jesosy nampianatra voalohany ny mira lenta fa tsy nareo bezesta manazava an'io. Izy efa nametrika hoe tsy misy tsony na lahy na vavy i mason'ny batisa. Na izy nareo natao batisa, ny dikany teny hoe batisa avy amin'ny teny hoe batijo, atsoboka ny dikany batijo. Fa ny fanontaniana tandremana dia izao, atsoboka amin'iza sa atsoboka amin'inona? Miankina izay valin'izay ny finoanao ny batisa. Atsoboka amin'inona ny hoe inona dia milaza zavatra. Fa le hoe atsoboka amin'iza milaza persona na olona. Ka nantsika raha azonao atsoboka amin'iza ny fiteny sa atsoboka amin'inona? Atsoboka amin'iza. Satria raha atsoboka amin'inona na amin'ny taninao dia atsoboka amin'inona dia inona ny valiny? Amin'ny rano. Zay ny batisa ny Jaona mpanao batisa, atsoboka amin'ny rano, tena atsoboka ao mihitsy. Kanefa izy ato milaza fa na izy nareo natao batisa ho an'i Kristy, zany hoe na izy nareo atsoboka amin'ny Kristy dia mitafy an'iza. Ka ny antsika zany atsoboka amin'iza, dia ny valin'izay atsoboka amin'iza zay dia inona? Atsoboka amin'ny Kristy ny olona. Amin'ny batisa ny olona dia atsoboka ara-panahy amin'ny Kristy. Dia lasa inona izy avy eo? Lasa kristiana. Natsoboka amin'ny Kristy dia lasa kristiana. Satria inona moa ny antony olona mody rehefa vita batisa izy, rano sa Kristy? Ny rano nataonao firobarika mankaiza? Maina foana izy. Fa raha ianao mamaly hoe tsoboka amin'inona dia rano haniny ianao, rano haniny. Dia lany andro miady hevitra momba ny rano ianao satria ianao rano haniny. Fa ny olona kristiana satria natsoboka amin'ny Kristy ny olona. Dia raha vao mandany any momba ny rano, zay tsy miady hevitra amin'izany fa nareo zany rano haniny. Zay kristiana. Misy dikan'izay. Rehefa natsoboka amin'ny Kristy ianao dia lasa kristiana. Zay no faravakely ny teneniny i Kristy amin'ny batisa. Tamin'indro ny batisa kristiana miorina amin'ny batisa itsika satria andraisina fanahy masina. Efa nare fanahy masina ianao. Fa maneke ampiasain'ny fanahy masina. Fanahy mahery fa tsy fanahy osa no menanao, hamakivakianao ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ka tokony ahery ianao. Ary ny faharoa, zanak'Andriamanitra ianao, zanaky ny mahery indrindra, ny enjana indrindra, ny ambony indrindra. Ary zany tokony hanova ny fiainanao manontolo. Fa zay no ambony amin'ny zavatra, ny mahazanak'Andriamanitra aloha ambony noho ny mahazanaky ny hafa rehetra. Dia metezako ho tahaka ny Kristy zanak'Andriamanitra manana ny fanahy masina. Ho Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amen. Setran'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia ndehantsika rehetra iombona amin'izao vavaka fangatahana izao, hivavaka isika. Andriamanitra tomponay, eo misaotra anao izay rehetra ny amin'ny teninao sy ny fanekena izay nataonao taminay tamin'ny alalan'ny batisa. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay, ankasitrahanay ihany koa ianao nanaiky anetry-tena tonga manam-pitoviana aminay olombelona, ka nampiseho aminay ny endriky ny batisa izay tianao iainanay ihany koa ankehitriny. Tsapanay tamin'izany fa amin'ny batisa no andraisanay fiangonana ny fanainao masina. Koa mivavaka izay rehetra ankehitriny ho anay rehetra izay efa niroso tamin'izany batisa izany, mba hiasa aminay izany fanainao masina izany ka hiaro anay hatrany iorenanay amin'ny finoananao, dia izay finoana andraisanay sy andovahinay ny fiainana mandrakizay. Arovy ihany koa izay tsy ho voarebirebi ny fampianarana hafa izay
mampiala anay aminao Andriamanitra, tsy mampiorina anay aminao. Ankasitrahanay anao ry Tompo Andriamanitra ay fa tsaroanay ankehitriny ny asarobidin'ny anarana maha-kristianina izay entinay. Izany no anehoanay ankehitriny tamin'ny alalan'ny teninao fa mitafy anao Kristy izay rehetra. Koa mangataka izay ny fanainao masina hitaonanay hampahery anay rehetra hatrany, anananay finoana ny mahazanaka ao Andriamanitra anay rehetra. Mivavaka ihany koa nefa izay ho an'ireo rehetra izay mbola tsy niroso tamin'izany batisa izany, dia ny famindramponao ny tanam-pitiavanao Andriamanitra hiaro azy ireo hatrany amin'ny finoananao. Hitaona azy ireo ihany koa ny zanaky ny fiangonana rehetra izay mbola tsy vita batisa ankehitriny mba hiroso ary hanana izany finoananao izany. Hitafy anao Jesosy Kristy ka hisehoan'ny voninahitra ao Andriamanitra ny fiainanay tsiraray avy. Apetraka eo am-pelantananao Andriamanitra ny mahasoanay rehetra, indrindra ny jiroany izao fitezam-panahy misy anay izao amin'ny finoana, ary anananay ihany koa ny fitarihan'ny fanainao Andriamanitra amin'izay rehetra tanterahanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Hira fafito amin'ny firana fanampiny no iraintsika. Miorina ao amin'ny Tompo riavana ka tonga zanak'Andriamanitra dia samy joro vavolombelon'ny finoany, ka ny fanekempinoana apôstôlika no tanterahantsika amin'izany. Dia hitsangana isika rehetra. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijalra nanapaka Ponto Pilata, ombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 7, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ao ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo.
avy any eviny tsara mivelona sy ny maty mino ny fanahy masinao ny fiangonana masina manerana zao tontolo zao ny fombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Manasanareo azo toerana ry ava. Dia mbola ho aminareo rehetra ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao marain'izao. Avy ampitandrina sy mibirao ny fiangonana. Ilazana ny sampana rehetra mba hiomana amin'ny fanomanana ny 3T 2022. Noho ny amiana ara-pahasalamana izay nisy teto amintsika dia anio aorian'ny fotoam-pivavahana no tanterahana ny famangina ireo rehetra izay niditra hopitaly ka naharaisana fampandrenesana tamin'izany fotoana izany. Avy amin'ny sampana sy fikambanana katekômena. Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay fa tanteraka soamantsara ny alim-bavaka izay nataonay ny zoma 3 ny fosabotsy 4 septambra teo. Isaorana koa ny mpitandrina Rakototsafy Mikaela sy ny birao ny fiangonana izay tariany filohany nanome ny alalana anatanterahana izany. Teo ihany koa ny mpitandrina Mpizatra Ra Rola eto an-toerana ary ny any Manjakandriana niaraka taminay. Isaorana ihany koa ny sampana Safifa nanatanteraka ny asa sy fampahirezana tao anatin'izany. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ampatsahivina ny mpianatra sy ny mpampianatra sekoly alahady rehetra fa mbola mitohy ny fampianarana fahobesana alahady manomboka amin'ny 7 ora maraina. Izany dia hitohy hatramin'ny fisokafan'ny taom-pitezana vaovao. Ho tanterahina ny sabotsy 10 septambra ho avy izao ny fisindan'ny mpampianatra sekoly alahady. Ny toerana dia any Amboanjobe. Ny farafisoratana anarana ho an'ireo izay andeha dia anio aorian'ny fotoam-pivavahana. Angatahana ny mpampianatra sekoly alahady rehetra mba hijanona ao aorian'ny fotoam-pivavahana fa misy zavatra hodiniana sy alamina. Fanasana ihany koa avy amin'ny sampana sekoly alahady avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika no namboaranao fiderana. Matio 2:20. Ho fanohanana ny hetsika fankalazana ny 20 taona nampitandrina sy ny 15 taona ny arahana nompo tamin'ny mpitandrina Rakototsafy Mikaela Mianakavy. Ny sampana sekoly alahady dia afaly manasanao ho tonga hanatrika ny kansera rantsana tany-ketsa. Izany dia ho tanterahana ny sabotsy 13 oktobra 2024 amin'ny 3 ora tolakandro eto amin'ny fiangonana miaramila Ampahibe. Ny atongo-pira saina vetso 10 alin-dà, ny antsa 10 alin-dà. Misaotra tompoko. Ny fandraisana anjara ny karatra fanasana 10,000 ariary, ny tapakila tsotra 3,000 ariary. Efa azontsika raisina eny amin'ny mpampianatra manomboka androany. Sampana VFL noho ny 15 taona ny vondrom-paritany laika eto amin'ny Sinoda Iarivo Avaradrano dia manasantsika sampana sy ny mpianakavy finoana hanatrika ny fitoriana ny filazantsara rainasa ary mitondra ny lohahevitra hoe ny laika sy ny fanahin'ny fahafoizana izay ataony 12 septambra amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny Le Pavé Analakely. Ny alatsinainy 2 novambra tontolo andro kosa dia isy ny saha-pamonjena izay atao eny amin'ny kianja Anosy Avaratra. Ahitana lalao isan-karazany zany fampiratiana rindrankira iarahana amin'ny Mialy Rakotomamonjy, Arianna ary Christian Kely. Tsy misy ny vidim-pidirana fa ny fanahin'ny fahafoizana no ataontsika amin'izany. Manantena ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny sampana Dorcas. Handray anjara amin'ny fanohanana ny ray aman-dreny amin'ny fidiran'ny mpianatra ny sampana Dorcas ho an'ireo mpikambana ao aminy. Noho izany dia laizana isika mpikambana izay sitraka izany mba hisoratra anarana ao amin'ny Florina na Sandra. Amin'ny alarobia izao ny farafisoratana anarana ary amin'ny asabotsy izao no fizarana izany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Avy amin'ny sampana tanora kristianina. Mamerina sy manolotra ny fisaorana ho an'ny fiangonana, ny birao ny fiangonana, ny mpitandrina, ny sakaiza, ny birao ny sampana, ny mpikambana rehetra tamin'ny fantaterahan'ny fankalazana ny 17 taona ny sampana.
an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Mbola mitohy ny fivarotana ny album CD audio any Antsanfolonda amin'ny vidiny 7,000 ariary. Izany dia hitantsika ao ivelany rehefa mirava na any ambikambana tsirairay. Mankasitraka tompoko. Avy amin'ny komity mifankalazana ny 20 taona nampitandrina sy ny 10 taona ny arahana nompo tampitandrina Rakotsafy Mikael Mivady. Ilazana ny birao sy ny komity mifankalazana ho tonga natrika amin'ny fivoriana izay atao ny sabotsy 12 septambra ho avy izao amin'ny roa sasany eto am-piangonana. Manantena ny fahatongavantsika rehetra fa zava-dehibe nodinihana amin'izany. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavan'ny tompo tsy aitononony. Koritianina 2:7-10. Isaorana ny Andriamanitra noho ny fanomezany tsy azo tononony. Atolotra ny mpitandrina sy ny fiangonana. Koritiana 1:10-10 tapany A. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra na toy izao A. Rakim-pisaorana noho ny nafahako tamin'ny concours idirana L2 teny amin'ny ambaratonga ambony. Mbola hakiniko aminao hatrany tompo ny tohiny rehetra. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Salamo 7:30. Ankino am' Jehova ny lalanao ary matoki azy fa ataony tanteraka. Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny fahasoavana nomeny ahy. Atolotra ho amin'ny mpitandrina 3 mirahalahy sy ny choral. Dia toy izay indray ny vaovao am-piangonantsika ry havana ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany raharaha rehetra sy vaovao ny fiangonana. Misy ny fandroran-jaza rehefa avy eo. Reto avantsika reto masinina fanambadiana Rakoto Arvely Tantely Maika sy Rabe Manantsosy Eno Arnel. Asa na ao zareo. Ireo izy ireo dia mivavaka ho anareo ny fiangonana. Misaotra tompo. Ny fitaizam-panahy ataon'ny mpitandrina rehetra itatoerana amin'ny sampana dia hivoatra sy hipetraka ara-dalàna. Misy sampana efa manao azy io zany anatin'ny 3 tehana. Fa amin'ity zany ny sampanasa, ny asa ary ny fikambanana rehetra dia hipetaka amin'ny 3 tehany avokoa. Dia ho alefan'ny mpitandrina amin'ny sampana rehetra zany amin'ny heriny ny anjarany tsirairay avy. Ohatra hoe misy sampana isam-bolana dia misy pastera ho avy aminazy ao manana 30 minitra. Misy sampana ohatra hoe alady faharoa firy ny anazy miaraka amin'ny pastera. Hafa le pastera avy any velany iny eto an-toerana ny resahantsika. Ohatr'izay daholo ny sampana rehetra sy ny fikambanana zany ananja tsy zavatra vaovao kory io fa amin'ity zany tena hipetaka ara-dalàna amin'ny 3 te zany ny famangin'ny mpitandrina ny sampana tsirairay avy mba hampitomboantsika zany amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny sampana. Tsy zavatra vaovao izy tsika fa mba hipetaka tsara amin'ny 3 te andaminanay ny fandaram-potoana izy mandeha amin'ny skoto amin'ity volana ty izy mankana amin'ny tanora izy mankana amin'izao mba ho zavatra voarindra zany natolotra ianareo fa tsy zavatra vonjomainka sy asisitsisika zany le izy fa tsy zavatra vaovao kory izy io fa efa nataontsika. Momba ny fitandremana ara-pahasalamana, rehefa misy taratasy mivoaka na zavatra mivoaka dia vakio hatramin'ny farany. Fa amin'ny olona zany miteny foana ny fahamena ara-pahasalamana dia ny sasany mieritreritra arina ny kasibosy fa atao fanantazaka kafe. Misy tono ao ambany eo hoe arahana hatramin'ny fepetra rehetra ny geste barrière izany ka mitondra kasibosy foana tsika mankatia ary ajaina ny elanelana raha tsy piraitrano aminao le olona fa alao mitandrina ihany fa tsy mbola tena lasa kory le aretina. Mbola mitandrina faritra zany tsika amin'ny zavatra rehetra mety hitranga zany dia sady mivavaka ho hatramintsika amin'izany. Tonga amin'ny fotoanany rojom-bavaka isika ny volana septambra. Nareo tonga tsy herintaona septambra saina hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Ireo izay natsiary fahasoavana manokana dia ranon'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay manana olana manokana fampitoromana-mbavaka hitsangana. Ireo izay nidonam-pahoriana hitsangana. So matato nareo aria tokotany fa tazanay.
hivavaka isika. Nisotranao zay Andriamanitra raha mbola afaka mifampahery amin'izao andro zao tonam-pahoriana rito havanay, ary misy ary mbola ambohatra ny razana ankehitriny reo havanay. Ianao Andriamanitra hanome fampiononana azy ireo, hikarakara amin'izay rehetra mbola ambohatra amin'ny fiarahana amin'ny ory sy ny adidy maro samihafa terak'izany. Hiahiny kamboty sy ny mpitondra teny ianao, ary hitahiny fahatsiarovana mba tsy hankarary fa tsy kisie otra amin'ny fiainana. Ka ianao no ampahery azy ireo tsirairay avy ampilika ny masoandronao, ka raha mahatsiaro azy ireny izy ireo azo hery fa iona amin'izy ireo ny ray andro any, ary no Andriamanitra hitondra azy ireo amin'ny fitena matetrika ka tsy hatsaro banga izy ny laozany reo ava-malala. Misy ny manana olana amin'ny tenany, amin'ny fitsarana, amin'ny arenany, amin'ny tokantranony, amin'ny zanany, olana sarobahana ny sasany, tsy hita mihitsy izay hanombohana ny vahaolana, menatr'olona izy ireo nefa voalazanao teo fa zanak'Andriamanitra izy ireo. Aseho fa raha miasa ianao tsisy maharombaka no ampelantananao. Aseho fa ianao no manana fahefana rehetra anatrana-danitra ka ty ambonin'ny tany, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny olona rehetra. Ianao Andriamanitra tompony fahefana, zanak'ilay mahery izy ireo, ka ataovy mpandresy eo amin'ny fiainana. Misy ny marary sy manana ny marary amin'ny toerana maro samihafa, ana amin'ny hôpitaly, atao amin'ny fiangonana, amin'ny toeram-piasana. Anasitrana aretina ianao, hiazona ny ainy tsy hidina nandavaka, anymehery fanafody ampiasaina, anatanjaka ny finoana ho an'izay tsy mampiasa fanafody. No Andriamanitra hijery azy ireo, ka tsy ambikina tahaka midery izy, loalika amin'ny raviravy atanjahanao. Ny tanana ketraka ahinjitra ao aminao, ka amin'ny anaranao no kasiana azy ireo tahaka ny kasian'ilay vehivavy fahizay ny rambon'akanjonao no anasitranana azy ireo. Eny Tompo nisy nahazo fahasoavana manokana rito havanay rito, ara-panana, ara-piarahamonina amin'ny tenany, amin'ny zanany, amin'ny endriny maro samihafa. Aneo ianao fa mitananao tsy fo fa mahavonjy ary sofinao tsy lalin-dalovana fa mahare, ka manome mihoatra no izay nangatahany ianao. Izay nomenao azy anie mba hahasoa ny hafa koa ho tehiriziny hamakivaky ny fiainana. Tahatra ny tsingery taona rito havanay reto, misy ny kasy afa tsy nahatratra, ka ny fahavelomana aminay ny vahavoronay nomenao fofonaina dia mahafaly anay. Safidy ny fiangonana izy ireo na hoana fa ianao dia Andriamanitra tompony fahavelomana. Koa raha arakaraka tomboan'ny taona ny tomboan'ny fahasoavana sy ny fahindrena ho azy ireo, ka anao Andriamanitra no hitahy azy ireo. Na ny mitsangana, na ny mipetraka, na ny entina amin'ny tsy eto hatrany lavitra any, tsarony ambavaka, tahaka na ny menazanao valim-bavaka mandrakarivanay, na mbola tsy mangataka ary zay dia fantatrao ny mahasoa anay, fantatrao ny mahory anay, fantatrao ny fahavalonay, fantatrao ny zay rehetra manamindindona anay, satria zay dia tsy mahafantatra ny ao ambadiky ny rapitso. Ka valio vavaka tsirairay avy zay, omeo zay mahasoa tsirairay avy zay, fa ianao Andriamanitra mitompo ny zavatra rehetra, ka nomenao fanahy mahery fa tsy fanahy oso zay, zanak'Andriamanitra tokoa izay, ka tsy mifezaka, tsy manary toko eo anatrehanao. Koa izay tsirairay avy reto dia eo ambany fahasoavanao, naiza misy ireo zanakao hatrana-pitan-dranomasina dia omeo. Ngatany manokana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, ny ray aman-dreny rehetra no anan'izamina. Me fahendrena fahalalana, taovy sangana izao chapelle militaire izao, ka ninina concours, ninina fitsapana na eto atoerana ny velana, dia andresy hatrany zay. Ary misaotranao zay tompony amin'izay ataonao aminay, isa-taona misy afampanadinana amin'ireny fitsapana lehibe eto amin'ny firenena, mpiasa-panjakana ambony, misy ny mankany amin'ny velany mandeha mianatra. Fantatray za amin'ny etan'ity chapelle ity dia menao valim-bavaka, ataonao mahay ny zanakay, naiza misy azy ireo, ka misaotra ny ireny valim-bavaka, ara-diplôma sy arakasa maro samihafa nomenao ireny zanakao ireny, sao dia tsy mahasaotra zay ka mahamenatra io masonao. Misaotranao zay tompony amin'izany rehetra izany, ka fahasoavana nampy fahasoavana tafinao anay, ny amin'ny anaran'i Kristy irery aminy. Amen. Tahatra ny tsingery taonareo dia morary soa indrindra. Iroso amin'ny fahaloran'ny zaza isika ny zazakely Randria malaza Mahelisy atolotro ray aman-dreny Rosain Clémasy Razafin-dramasy Ialosoa. Vala amin'ny 700 nangatantsika mpitendry ny andininy voalohany ry Jesosy akaizan'ny zaza dia hiatrika ny alitara masina izy ireo.
Mampifaliana ho antsika mandray zao zaza zao sy ny reniny eto anatrehan'Andriamanitra mba ho atolotra ho an'Andriamanitra izy satria Andriamanitra tompon'ny fahavelomana nanome izany ka dia te handray fampiarezana ao anatrehantsika fiangonana izy ireo ka dia manatanteraka izany isika. Hoy ny soratra masina, ianao nampivoaka atao ankibo, nankina taminao hatrao amboho ka hatran'ankibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao. Ary rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalan'i Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho amin'ny Tompo ka dia voatolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho amin'ny Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo no fanolorany ray aman-dreny ty zaza ty oratrehanao. Isaorana ny famondramponao tsy miova araka ny fanekenao. Vavolombelon'ny zany izay ka miara-pifaliana, miombona amin'ny fiangonana manontolo. Ianao izay miara-monina amin'izy ireo amin'ny alalan'ny Kristina nampiditra zao zaza zao isan'ny fianakaviana. Ka meteza ianao Andriamanitra hitany ray aman-dreny. Azoany hery kolokolo anabe zao zaza zao. Ampanjakao amin'ny tokantrano fifaliana, ny fitiavana, ny fihetsika rehetra mba hahatonga ny zaza atsapa fa tokantrano misy Andriamanitra izany tokantrano izany. Ary tokantrano misy fanahy masina ka ho tena fiarahamoniny zanak'Andriamanitra. Tahiko ny fiangonana hitaiza ireo zanaka rehetra nomenao azy. Avozy ny herin'ny fiangonana hataiza ireo kristianina rehetra nomenao azy fa zanak'Andriamanitra izy ireo. Noho ny aminaran'ny Kristy irery aminy izay nahatonga anay ho zanaky Abrahama koa no angatahana izaminy. Amen. Dia miarahaba-nareo nomen'Andriamanitra ny fara ento ty zaza ity tariho tombo-tena saina fanahy androso fity amin'Andriamanitra tsy ny olona ary ho mananareo ny amin'ny sakramentany batisa amin'ny fotoana mamety izany. Koa dia miarahaba-nao amin'ny anaran'ny fiangonana izahay. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahatanterahany fanorany zaza, iroso amin'ny rakitra isika ero ny tokopira antanteraka an'izany ary ny dekona andamina amin'ny fandaminana ny rakitra.
Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fahateteran'ny fanampom-bavahana, misy ny fandraisana fanasan'ny tompo asaina ianao vahiny iombon-databatra aminay ny tompo no manasa anao. Horaintsika ny rafa 5 amin'ny eninjato, andiny voalohany sy ny faharoa mielon'ny sodrano, fahatelo sy fahefatra orian'ny sodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrano zao. Ary Andriamanitra ny fiadanana masinareo ka hiaro ny fananareo, hiaro ny ainareo izy, hiaro ny tenanareo, hiaro ny taranakareo, ho tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiaben'ny Kristy tompontsika. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha miboaka ny tokantranonareo. Amen.
Petraka hivavaka mangina isika. Fa hainao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy. Fa na izy nanao natabatisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
Fa tahaka ny tena iray ihany ny fa maro ny taova momba ny vatana, dia tahaka izany koa ianareo na dia maro aza dia vatana iray ihany tahaka ny Kristy. Fa fanahy iray ihany nanaovana batisa antsika rehetra ho vatana iray, na ny jiosy na ny jentilisa na ny ndevo na ny tsy andevo, fa isika rehetra efa nampisotroana fanahy iray ihany. Izany fanahy nampisotroana antsika izany dia mbola ambara amin'ny Tompo amin'ny alalan'izao sakramenta masina izao, fa misotro ny fisotro-panahy iray amintsika dia ny sakramenta ny fanasan'ny Tompo izany. Koa asan-drato amin'ny Tompo ny fonareo. Fantatra efa tompony Tompo mpanjaka ny mpanjaka ianao Kristy, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra nan-danitra sy ty an-tany hatrany ambamin'ny tany, ka amin'ny anarana no alian'ny lohalika rehetra n'aiza misy azy. Feny fiderananao nan-danitra noho ny amin'ny anjely tsy omby alinalina ny mpaminany sy ny apôstôly, niarika anjely ny kerubim sy ny serafim mirakotry ny elany, ry olomboavitra efa sambatra naminao. Koa mianto izay Tompo, meo alalana ny feonay ombona amin'ny feno izy ireny, ary ny fonay sokafa mba hisantitra ny fanjakana sy ny fiobina masina miaraka amin'ny anjely masina nan-danitra izay manao hoe fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo, ka rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy manao hoe: raisy ho hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misotro amin'ity anareo rehetra fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo ny mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ilay fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompo ranay izy nandanitra indreto zahay manao ny fahatsiarovana natongavany zanak'olona, manomboka amin'ny fananambin'ny Betlehema, ny batisa teo amoron'ny Jordana hatramin'ny fasan'ny Josefa avy any Arimatia, ny fiakaranao amboninahitra no ianao mifona mandrakizay, miandry sy mitalao amin'ny fiverenanao izay, ko mba afeno ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay ta io tanteraka sakramenta masina zao ray io, hoendry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le tena ndray mandeha monjo anay teo amin'ny hazo fijaliana. Mianto aminao zay ry Tompo Andriamanitra, oka hiasa aminay ny fanahy masina. Mianto aminao zay ry fanahy Kristy, le fanahy nanaovana batisa anay, le fanahy mahary mamelona manamasina anay, manome anay ny zavatra rehetra, amasin'ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasin'ny toraka izany ny divay mba namaranan'ny Kristy. Fanao Andriamanitra kosa atanteraka ny teny zanakao malalanao, ahatsiarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo manan'ny Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izay, ka amin'ny alalan'ny Kristy miaraka amin'ny Kristy, ary ao aminao Andriamanitra tsy tokoa mba mifiraisana amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen.
ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakina ho antsika. Ary satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo, raha misy olona mangetaheta aoka izy anatinahaka isotro ny fanahy zao raisiny mino ny lazainy, andeha efa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Mipetraka isika no laran-kira voalahatra amin'ny mpizarana ny mofo sy ny kapoka. Ento zany ka zarao amin'ireo fanaray fanamasina sady efa tonga zanak'Andriamanitra. Amen.
laharakira pasivy amin'ny zato. sangana isika nitry tena. Oka isika anao nivavaka fiombonana manao hoe Tompo, tsy mendrika atao hoe sanakao. Tompo, tsy mendrika hidirana momba ny tokotrano. Tompo, tsy mendrika hitsipy ny tsipitsopony latsaka avy amin'ny tokotrano. Nefa hoe
zay manatonay dia tsy mihitsy. manomeza mofonaina tompo ao tanjakay. Jesosy Kristy ilay manome antsika ny fanahy masina manao hoe raiso hano ity ny tenako izao nataovy ho fahatserovanahy. Jesosy ny ranao soa nataonao avotray. Jesosy Kristy ilay manangana antsika ho zanak'Andriamanitra hoe sotroinareo rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo fa efa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky ary sakafo mifanjaka ny lanitra izany. Maranata, avia Jesosy tompo, mamy ny fitianao. Amen. Hoy ny apôstôly masina amintsika. Ary noho izany za mpifatotro amin'ny tompo dia mangataka anareo mba handeha miendrika ny fiantsonany antsonanareo amin'ny fanendreteny, fahalemem-panahy, faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisina avy amin'ny fanahy amin'ny fiaim-pihavanana. Satria iray ny tena, iray ny fanahy, iray ny batisa, iray ny tompo, iray ny finoana, iray Andriamanitra. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika anao ny rakim-pisaorana amin'ny hira voalahatra 7:7. Amen.
kaya roanareo ampamirapiritra ny tavana aminareo eny to ka hiantra anareo anandratra ny tavana aminareo eny to ka hanome anareo fiadanana. Petraka hivavaka mangina isika to. Ho an'le mipetraka ny lona sesy fiandianana eny voninahitra sy ny laza ho an'Andriamanitra irery eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mandeha any amin'ny fifalian'ny tomponareo. Misy ny famangina rehefa avy eo.